Marika Ravalomanana, candidat ho filoham-pirenena. MAP Plus, vinam-piarahamonina natolotra i Marika Ravalomanana. VEPC, ny ena anisan'ireo mpiadina. Manatitra ny arava tonkilasy sy tongovavy tonga soa indray atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao, ampanajana sy ampitiavana no anasako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany, kandidat tolotry ny antokontsika i Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterana eto Madagasikara no ity taona 2024 ity, ny filoha nasionaly ny antokontsima Marika Ravalomanana. Io no vaovao lehibe nandrakotra ny tokotany midadasiky ny Magro Tanjombato androany no sady nandrakotra ireo tambazotra an-tserasera samihafa ho fanekena ireo fangatahana manoloana ny fahasahiranana lalina iainan'ny malagasy dia vonina hoy ny filoha Marika Ravalomanana amonjy ny vahoaka malagasy. Asin'Andria Malala Mano Randria Malala. Irotsaka ho fidina filoham-pirenena ny filoha nasionaly ny antokotika Madagasikara Marika Ravalomanana. Io marain'io nandritra ny Kongresy nasionaly ny antoko no nanambarany izany. Orakora-pifaliana sy fihetsepo no nandraisan'ireo mpizaika mihoatra androa alina izany fanapahan-kevitra goavana izany. Hoy aminareo hoe efa tena nieny ny fiaveritretako aho, nandinika, na makafaka tsara, nametraka ny asa am-pelantan'Andriamanitra, matanjaka ny finoko. Fa ikeko ny fangatahanareo ho kandidat. Alefa! Aisha, soti! Alefa! Alefa! Tsy maintsy andrombaka fandresena ny antokotima hoy ny filoha Marika Ravalomanana izay kandidat amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Mitaky asa sy ezaka avy amin'ny tsiraray avy nefa izany. Tsy maintsy mandrombaka ny fandresena isika amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy mitondra ny fomba rehetra amerenana maika ny firenena mba hahafahan'ny vahoaka ambany lanitra hiada-pinaritra indray. Noho izany dia tsy maintsy miomana isika, mivonina isika ary hanana fahasahiana lehibe dia lehibe isika. Miomana isika hiatrika ny fifidianana izay ho avy eo. Miomana isika ary manantena fa dia irahina tsara satria izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika. Vonina isika andatra vato amin'izay kandidat ny tiako Madagasikara eo amin'ny sehatra rehetra misy andreo mbara tonga fifidianana tao. Ary vonina isika hiaro ny safidiny vahoaka fa tsy anaiky lemena intsony fa mbola misy io farany tsy ho foana ny fanantenana. Vonina isika hiara entana, ametraka fitantanana mahomby sy ametraka tontolo manodidina fahafahan'ny olona rehetra vezivezy sy miteny malalaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Farany dia tsy maintsy sahy isika fa tsy izay bomba kely iny mbola hiveriko fa izy indray le teta. Sahy isika fa tsy hampiemotra antsika mihitsy ninnininy. Ary raha tia ho fantarao ny tantara, inona nanafarako andreo le mpivelivele-pongo reo ny namaky barazy niaraka tamiko tany Piliara. Hoy aminareo hoe mila fahasahidy asantsika ity. Ametraka ny asantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ametraka ny finoantsika. Tsy misalasala na miambahamba fa iroso hatramin'ny farantsika. Tsy maintsy miara-dalana isika amin'ireo namantsika izay tsy mbola mitovy hevitra amintsika amin'izao fa ho hitany eo ihany rehefa avy eo fa manatona antsika ireo.
miantso ny antoko politika mitovy fomba fijery amin'ny antoko tim miantso ny olo-pirenena tsy ankanavaka ny filomarika ravalimanana mba ivondrona ho fanavota-pirenena koa dia miantso andro tapaka sy namana mpiara-diatra amin'izay fanerasera ary indrindrindrina mpiaramonina izay zay mahatsiaro tena fa tsy izy tsony zao ndao tsika irosan'ny fifidianana satria izay ihany any fomba azo ahafahantsika mampandrosan'ity firenena ity didy iraisany ty ia aminareo ary famonjena ny voaka malagasy ny taranaka mivandimby mba hananantsika firenena vanina eto amin'ity tany malagasy ity noho izany dia manao antso avo amin'ny rehetra mihitsy ifanometanana sy farimbona ho tombontso ambony ny firenena isika koa atao anatin'n'tiako madagasikara sy reo miara-dia aminy aoko tsika tsy anidy varavarana na nanositosika ny sasany fa aleo irahina tsara fa mita be tsy lany mamba misokatra ary vonina iara-iasa amin'ny hery rehetra izahay atrehana ny fifidianana sy ampandrosoana ny firenena koa miantso anareo tanora fantatro fa tena zay terana rehetra nale dia mitaraina tsy anasy araka le teny teo efa manao tsy fanao efa lasa manao zavatra tsy fanao reny zava-mahadomelonyreny mafy tena tsy zaka mihitsy nyreny ny mahita an'le izy tsy hita zay naovana azy analan'ireny tsika zay matahotra nareo analan'ireny tsika afaka reny koa melanja manokana ny tanora mihitsy sika ampianatra n'ireo mbola tokony afaka hianatra reo zanatsika ary indrindrindrindra amiandreo asa ho an'ireo zanatsika reo na vavy na lahy hoy aminareo hoe manomboka zao dia hiasa hiaraka amin'ny rehetra mihitsy sika tsy maintsy faranana izao fahalovana eto amin'ny firenena izao ka miantso ny malagasy hiara isalahy anangana firenena vanina ny filomarika ravalimanana sakafo ho an'ny isam-batan'olona fianarana ho an'ny zaza malagasy fanarenana ny drama santionana amin'ireo asa maika laram-pamiaina ho an'ny antoko-tiako madagasikara ireo nampafantary ny filomarika ravalimanana izay kandida filoham-pirenena amin'ity taona ity amin'ny ity taona ity entiny anarenana faranjaingana ny firenena ny mappa plus mizara telo miavaka tsara ny asa mpampandrosoana sy ny asa fanavotana ny madagasikara eo ny maika tena maika ny foezaka ary ny lafitrezaka fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindrantsary ny Mano Randriamalala MAP plus na Madagascar Action Plan plus io ny fandaranasa ny kandida ho filoham-pirenena marika ravalimanana mizara telo lehibe io MAP plus io ny fizarana voalohany dia ilay atao hoe asa maika tsy maintsy tanterahana raha voazontsika mihitsy fahefana maika dia maika ary ny faharoa ny fizarana faharoa dia ireo asa mitoy indray asa rehefa misy tratra le voalohany dia tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana dia aingana ny sakafo mba hinakanina vahoaka fa reo olona tonga marobe ireo nona misy tsy mihinan-kanina misy tena fianakaviana ray manontolo tsisy faharoa dia tsy hay maintsy amoronana asa ireo olona tena sahirana tanora ary koa ireo le mandro fotsiny ireo tsy fidiny an'izy ireo no nda hangalatra na no alabotry fa noho tsy fisina eo tokantranony fahatelo i aminareo dia fitondrana vahaolana amin'ny resaka jiro dia mampimenimenina ny olona rehetra vitaitsika io fa za matahotra nareo fa efatra dia niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana loza araka le voalazany avy any Ambatondrazaka teo hoe misy tena tsy fandriam-pahalema tany toetran'izany koa avy any Menabe toetran'izany koa avy any amin'ny fahatany hafa tena fandriam-pahalemana tsy hanenjika itsony ianareo fa hanenjika an'ireny raha ohatra mahay fahadimy dia ny vahaolana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoe aminareo ny fomba fanafahana an'io fanenana ny fahefana ahena zany le vidim-piainana fa lafy loatra inona ataontsika misy pahitsiady eo voalohany amin'izany aloha tsy avila lidangana toy izao tsony io lanjam-bola
tsy mety volatsika mitotongana tsy fanao ianao io tsy maintsy ahenantsika io amin'ny manaraka dia iverina toy ny androsika talondray io fa enina dia ny fitondrana vahaolana amin'ny ady amin'ny tsy fahasalamana fahafito dia ny fanaovana lahara-pahamena ny fampidirana ny zaza an-tsekoly tsy maintsy ampianarina ny ankizy tsy tia hita intsony eto Madagasikara ty mbola tsy mianatra ty zaza ty tsy maintsy ataontsika hidirana ankizy ireo mianatra noho izany miara-mienta antsika nataterana izany fahavalo ary farany dia famerenana indray ny firaisan-kinam-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo politika indrindra ny fampitsaharana ny fanenjehana ara-pitsarana zay manana endrika politika tsy maintsy avoaka antsika daholo reo gadra tsy fidina gadragadraina daholo zay olona tsy mitovy hevitra tsy mitovy jery tsy maintsy hanao araka zaza ataontsika tonga dia amoahana andreo miaraka amin'ny vava ary indrindrindrindra amerina amin'izy ireny amin'ireny toerana saza azy ireny mba iaina matiasina mivoaka malagasy mba tale jeneraly nandritra ny amapolo taonany nefa dia any amponja anaovany olona sisondresaka fotsiny tsy manantanteraka ny sitrapony dia migadra fa ny tena iraisantsika menakavy amin'izao fotoana izao amaranako azy dia hoe tsy maintsy miara-mentana daholo ny olona fa ndroa amby 100 voaka malagasy tantsabo koa tsy maintsy ampiana amin'ny lafa maro ny tantsara rehetra ho averitsika daholo ny fahanampiana azy ireny amin'ny masomboly amin'ny fotodrafitrasa ary indrindrindrindra amin'ny zezika zay ilainy ary ny formation zay tokony mena azy ireo tena zava-dehilehibe zay ny anaovana azy farany ka dia hoy aminareo hoe mananonareo fanantenana fa zay ny fomba anaovantsika azy raha atao bangitokana dia programma nasa azo tanterahina tsara hipaka mivantana marina amin'ny fiainam-bahoaka ary programma manome tombony ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny ny programma nasa ny filomarika Ravalomanana Map Plus ity andro lehibe ho an'ireo mpikatroka tiako Madagasikara sy ny mpanaradia ny filomarika Ravalomanana androany andro izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny firotsan-kofidiany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ny taona 2022 ity afaliana no nandraisan'ireo olona tonga nanotrina azy teny Tanjombato ny fanambarana nataony onjalalaina Ranaivomanana Andrira Kotomalala afaliana nandraisan'ny olona ny fanambarany filomarika Ravalomanana ny amin'ny firotsahana fidiana filoham-pirenena amin'ity taona 2022 ity na ny avy any avaratra na ny avy any atsimo ny avy any andrefana sy ny atsinanana ary ny teto afovoantany dia samy naneo izay afaliana izay avokoa mitondra fanantenana sy fanovana indray eto amin'ny firenena iny fanambarana nataony iny tsy misy afa-tsy ny fiverenan'ny filomarika Ravalomanana ihany no ahafahana manarina indray any Madagasikara tena faly be indrindra fa efa ofisialy zany irotsaka dady dia zay mo abyzay hatramin'tiako Madagasikara arivo efa tao foana dia manohana azy foana zay tena faly avy any ambanivohitra zay vaovao mahafinaritra be ary vaovao efa nandrasan'ny vahoaka malagasy ray manontolo dia fifaliana lehibe zany na enonan'le faneken'ny fangatahana nataon'ny saramabe vahoaka zavatra mahafinaritra aloha dia ny filatsahan'ny Andriamatora Ravalomanana ho isan'ny fidiana indray amin'ny fifidianana zay misy eto amin'ny firenena totsika malagasy ao anatin'ny fahantrana lalina dia Andriamatora marika Ravalomanana ihany no afaka hitondra antsika malagasy ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa teny dada hoe fa tena faly satria ny antony mba olona manana traikefa amin'ny lafiny maro fa tanatin'izay fotoana zay tegna sarotry ny fiainana tena faly tena anisany zay avao amin'ny distrikana Tamfotsy commune Soamanandrarina solo tena ny tenanay eto tena faly ny fonay hoe nandrenesana ny président Ravalomanana mbola kandida amin'ity firotsahako fidiana ary ny tena zavatra mahafaly anay dia hoe fanavotany indray ny vahoaka malagasy
ankatriny faly mivoanay misaotra président makasitraka Andriamanitra ombanao sy ny akonanao amin'ny fanapahan-kevitra. Tena faly hozy izy dady na eny fa ilatsaka filoham-pirenena izy ny antony mahafaly ahy dia tsotra sy mora ihany hoe ena vidim-piainana miverina ohatran'ny taloha vidim-piainana ny zaza hianatra ny mpamboly izy mpijery izahay vehivavy koa dia mba izy mpijery tanteraka ihany koa satria tena sahira izay. Na fanantenana vaovao indray amin'ny fampandrosoana firenena. Faly aloha satria hiverina amin'ny laoniny indray vidim-piainana fiainana rehetrarehetra dia engany mba ho lany dady zay ny etaponay dia hiala konkoa ny fatapahan-jirama isaka mihetsika. Efa 5 taona latsaka izay no indrandrana so fiverenany Andriamatoa Ravalomanana izao hirotsaka ho filoham-pirenena indray mino fa andresitsika dia tena faly ny fonay ary nazoto be mihitsy izay satria efa fanirian'ny vahoaka mihitsy nirotsahan'ny foana hatramin'izay. Efa ela be nandrasanay izao filatsahana izao vaovao tsara izao mahavelom-bolonay mpomboky lava. Tonga dia faly be zay faly satria nahoana tonga anay faly zay na mana tena fiovana zany amin'ity firenena ity tsira fitonany eo tena tsy milamina tsony hafa ihany ny fiainana tamin'ny rahana tamin'ny dady hatramin'izay hafa mihitsy. Efa antaona maro ny andrasan'ny olom-pirenena ny fanambarana natao androany iny. Maro ny fanarenana mila atao eto Madagasikara ary efa manana drafitra matipaika hanaovana izany ny filoha Marc Ravalomanana. Tonga ny fotoana andraisan'ny antoko-tima andraikitra ampy izay 4 taona ny hodikodinana sy ny tsapatsapahana ny olona limpahefana any Madagasikara izay ho ireo mpiantsihatra hafa. Nambara ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy maintsy taperina amin'ny taona ity izao fanjakana tsy mahomby izao fanadihadiana. Entitra ny kandida ho filoham-pirenena Marc Ravalomanana raha nilaza fa tsy maintsy atsahatra miaraka amin'ny vava izao fampahantrana ny malagasy izao. Ninina ampahantrana ny malagasy tao anatin'izay 14 taona ny tsapatsapahany olona limpahefana sy tsy manana traikefa akory hitondrana ny firenena izay ka izao ny vokany. Tsy mendrika izao toerana metrahana azy zao ny firenentsika ary tsy mendrika izao fomba tsy mahomby hitondrana azy zao ny voaka malagasy satria firenena manana maizy azy Madagasikara manan-karena Madagasikara ary ny voaka miasa sy limpandrosoana ka hoy aminareo amin'ny fomba entitra sy mahitsy tsy azo ekena ny mbola hitohizana zao fampahantrana ny voaka malagasy zao. Tsy azo ekena velively ny mbola hitohizana zao fampahantrana ny voaka malagasy zao. Tsy maintsy tapahana miaraka amin'ny vavy io. Tsy maintsy atsahatra ny fitantanana tsy mahomby nisy ankehitriny. Tsy maintsy faranana ny fangalarana ny harem-pirenena, ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ny fanehosohosena demokrasia ary indrindrindrindra ireo zavatra mamofady rehetra zay manimba tanteraka ny sotoavana mamalagasy. Tsy maintsy atsahatra daholo. Noho izany dia manana didy isika rehetra ndray andraikitra ametraka fitondrana mahomby tsara tantana ary tandalana hovanina izao zavatra misy zao, hovana tanteraka izao zavatra misy ankehitriny izao. Satria fanjakana republikanina ny firenena demokratika Madagasikara dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no fomba ahafahana manova ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena. Tongary ny fotoana tsy maintsy ho tanterahana izany fifidianana izany amin'ity taona ity satria tapitra ny fehim-potoana apetraka ny lalam-panorenana hiasan'ny mpitondra izay tsy nahomby. Averina amintsika vahoaka ny fahefana ao anatin'ny volana vitsivitsy amin'ny alalan'ny fifidianana. Averina amintsika vahoaka ny fahefana hoy aminareo. Izany samy vonina indray an'izany fahefana izany daholo isika rehetra. Koa tsy maintsy miomana vonina ary say isika hiatrika izany fifidianana izany. Tsy maintsy mametraka ny fepetra rehetra isika ahafahana androbaka ny fandresena hitondrana ny firenena amin'ny toerana sahaza azy
Arak'izany dia ny fandraisanao andraikitra no takiana amin'izao fanavotana ny firenena izao. Anisan'izany ny fisoratanao anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ahafahanao mifidy izay olona iveranao fa mahafaka any Madagasikara amin'izao fahantrana lalina izao. Miantso ny fiaramientany rehetra ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara mba hiara isalay hanavitra ny Madagasikara. Maro izy ireo zavatra hita sy tsapa nandritra ny fidinana ifotony natao ny antoko tima niarana tamin'ny filoha marika Ravalomanana. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Misy olony tiako Madagasikara avokoa ny fokotany rehetra manerana any Madagasikara. Distrika telo sisa no tsy voatsidiky ny antoko tima raha nambara ny sekretera jeneraly ny antoko tima androany nandritra ny Kongresy Nasionaly ny antoko. Raha nambarany dia tena hita ny fasarana ny vahoaka malagasy ka miantso ny firaisankina ny rehetra izy mba hanavotana ny firenena. Niasika nanomboka ny volana febroary 2024 tamin'ny alalan'ny redynamisation tamin'ny fomba ofisialy. Nanao fitetezam-paritra maro isika ary navita kongresy paritra 220 amin'ny 320 amin'ny faritra misy eto Madagasikara. Navita nitsidika distrika 900 isika tamin'ny nanaovana ny kongresy sy ny redynamisation. Sahaky no milaza apaibe maso eto fa velona ary matanjaka ao anatin'ny herin'ny tsara ny antoko tiako Madagasikara tomboky lasy tomboky vavy. Ary ny daty androany dia mbola tafiditra amin'ny fahamaranana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara ka mbola mahafaly ny mitondra fisaorana sy ny fiarabana antsika rehetra mpikambana atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara hoe lavelona neny antoko tiako Madagasikara tomboky lasy tomboky vavy. Tomboky lasy tomboky vavy. Nompotehan'olombitsy ny firenetsika nandritry ny 4 taona. Taony fananganam-panjakana tamin'ny 7 iza ny nahazo tombony tamin'izany. Taony fanangalaram-bato tamin'ny 12 iza ny nahazo tombony tamin'izany. Vokany mijaly ny vahoaka malagasy miaina ao anaty fahantrana. Tsy misy teny intsony mahalaza sy azo anonana ny fahorian'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy hita intsony izay teny mahalaza zany ary tsy mila manam-pahaizana manokana amoaka maro-drefy vao afaka hiteny fasahirana ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy iray manontolo nefa miaina n'izany fahoriana izany. Miantso antsika rehetra aoka izay tsy maintsy hatsahantsika amin'ity taona ity ny andravana ny asa maizina sy ny asa ndratsy rehetra izay mampahory ny vahoaka malagasy sy ny firenetsika. Miantso ny tanora, miantso ny avaram-pianarana rehetra andao sika hifanometanana hanavitra n'ity firenena ity. Androany dia tazana nanome voninahitra ity Kongresy Nasionaly ny antoko tima ity avokoa ireo solon-tenam-paritra manerana any Madagasikara. Ny atsimo sy avaratra, ny andrefana sy atsinanana, ny eto afovoatany dia samy nahatonga solon-tena avokoa. Hita tetỳ an-toerana ihany koa ireo antoko politika mandrafitra ny RMDM. Miverina amin'ny vahoaka ny fahifanana amin'ity taona 2022 ity. Ifidianana izay olona hita fa navita anarina indray any Madagasikara manoloana izao fahantrana lalina iaina ny malagasy izao saika apotika avokoa ny sy ampiariana rehetra. Isan'izany lavanilina ny fambolena ary ny sosialy amin'ny ankapobeny mihitsy olona tokana no afaka manarina ireo rehetra ireo dia ny filoha marika Ravalomanana araka ny tati-baovao nataony Onjalalaina Ranaivomanana sy Andry Rakotomalala. Samy mitondra ireo marary azy, ireo solon-tena ny antoko tiako Madagasikara avy amin'ny faritany 4 mandrafitra ny Madagasikara. Latsaka kanterena tanteraka ny firenena, mijaly sy miaina anaty fahantrana ny vahoaka malagasy, potika ny sehatry ny fampianarana, ny sehatry ny sosialy, ny toe-karena sy ny maro hafa. Ny firotsahan'ny filoha marika Ravalomanana ihany no ahafana manavitra indray any Madagasikara hoy ireto solon-tena isam-paritany ireto. Tsy mandry ny tany, Monsieur le Président. Sahirana ny vahoaka. Tsy volana izay afa-tsy ny sekreny izay orinasa rehareha nampalaza ny nosy ity katrany amin'ny ivelany. Tsy mandray karama agnatin'ny taona raiky. Mandafy fanagnana ny vady aman-janaka izy ireo. Tsy tafiditra an-tsekoly ny mpianatra
tsisy tsy mahay ny tretre ny alahelo agny amin'iny faritra igny satria ny vidiny lavany dia mampalahelo fa ny harikoverany no lasa ambony vidy karaha ny lavany Monsieur le Président, orentany orendangitra mba hiangavy anao ilatsaka ndraiky ho filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Mijaly zahay dada Toliara ao, zahay ao tanoranay tsy mananasa. Fitarita-posy no cache-point, zay ro fiveloman'ny olo aminay ihany nanik'izao. Io koa cache-point io koa mbo ao koa amin'ny fandriam-pahalemana mbo misy miataky koa io. Milanao zahay dada, milanao Toliara. Ary zahay dia mangataka anao sy miangavy anao zahay. Ny hirotsahanao ndraiky amin'ny taona tiky. Maro ny tsy nahataviditry zaza mianatra, mitombo ny isan'ny zaza tsy tafiditra am-pianara. Agnatin'ny fandriam-pahalemagna dia voatanteraky Madagasikara président. Vo mafy ane zahay mandeha Tananarivo eto adiny 3 avy Tamatavy. Tsy lazaigny agnatin'izagny ny RN5 mampitohy ny mahika andianako maloha mandeha Tamatavy Fenerivo. Mangataka aminao zahay amin'ny fotoam-pividianana ho avy io ny irotsahanao fidigna tompoko. Ny fandriam-pahalemana ohatra amin'ny havanay amin'ny faritra Melaka ao tsy milamina loatra ny resaka lalanao président. Tsy milamina fandriam-pahalemana jiaby karaha ny volan'olo ny volana talohako teo zay. Eto zay président, miangavy milatsanao président, milatsa ianao. Leo zao fanjakana zao ny vahoaka ny Fianarantsoa. Moky ay ony ao atsimo atsinaniny moky leo ny fitaka sy ny langy, leo ny alatra, leo ny volamena vadika fonjam-by, leo ny vazaha taratasy, leo ny fisolokina, leo ny anoanana, leo ny tsifisina. Ka dia mangataka anao zay Andriamatoa mivereny anao milatsaka ho fidiana andray andraikitra. Anarina an'ity fireneny ity, amonjy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasahiranana lalina izao. Antananarivo no lahy matoany Madagasikara kanefa ankehitriny dia vovotany sy lavadavaka izany no andehanany eto Antananarivo Monsieur le Président. Tsy misy mijery ny tatsaha ankehitriny, tsy misy mijery ny vidim-bokatra, lafo ny vidiny zesika, tsy misy ny famoaham-bola. Ny faritanana Antananarivo zay lahy matoa amin'ity Madagasikara ity miangavy ny tenenanao androany ny rotsahanao amin'ny fifidianana en 2023 Monsieur le Président. Ny aina tanteraka tao anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy ty atao anatiny 14 taona izay. Vao maika aza ny ratsy ny fiainan'ny vahoaka tato anatiny 5 taona farany. Fotoana izao anovany indray ny tantara. Olona iray ihany aza nytenena fa hanao izany dia ny filoha Marika Ravalomanana. Matanjaka ny antoko tsiky Madagasikara ary vao miaka aza ny tombony heriny mihoatra ny tany ambolohany. Nanome toky androany ny fikambanana ireo olom-boafidy lanta amin'ny anaran'ny tim manerana ny Madagasikara fa vonona ny anamafiorina ny antoko no sady ampandany izay kandidat tolotry ny tim amin'ny fifidianana rehetra mifandimby. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala. Mihoatra ny tanja ny tany ambolohany ny tanjaky ny antoko tim amin'izao fotoana izao. Manana rafitra hatrany fotony manomboka any amin'ny fokontany na ny fokotim, ny commune na ny comtim, ny district na ny distim, ny région na ny rectim, ny filoha lefitra isaparitany hatrany amin'ny bureau politique sy ny filoha nasionaly. 2,700 ireo olom-boafidy lanta amin'ny anarany antoko tim iny fotony manerana any Madagasikara. Nanambara izy ireo androany fa vonona ny ampandany amin'ny heriny rehetra ny kandidat atotry ny antoko tim amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara. Ny olom-boafidy tiako Madagasikara dia miisa 2,700 manerana ny Madagasikara.
Proof zany ry havana fa matanjaka ny atokotiako Madagasikara. Ireo olom-boafidy ireo dia trany avaratra ka trany andrefana, any Atsinanana ka trany Atsimo. Ary vonona anatanteraka ny toromarika avy aminao Andriamatoa Filoha. Mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana ary dia aoriana ao hatrany izahay Andriamatoa Filoha. Efa vonina hiatrika fifidianana ny antoko tim, takiny antoko kosa ny amohan'ny fanjakana foibe farak'izay aingana ny datim-pifidianana izay tokony atao amin'ny 7 Novambra ho avy izao ny fifidianana izay ho filoham-pirenena raha ny hevitry ny Seny. Mijany eo amin'izay vaovao izay andry fananganana voamera iomanana amin'ny fifidianana sy ny fananganana voamera misana manokana ny fijerena ny sata amin'ny feny antoko santonana amin'ireo efitra nivoaka nandritra ny fionana sy ny fifampidiniana nandritra ny Congrès national ny tiako Madagasikara. Atambatra ho antota-kevitra iray ny efitra ireo mpikatroka timma rehetra nanatrika ny Congrès ary atolotra ny Filoha Marika Ravalomanana izany. Onjalalaina Ranaivomanana, Andry Rakotomalala. Voamera telo no natsangana nandritra ny fionam-be natao tao anatin'ny 2 andro nanaovana ny Congrès national ny antoko-tiako Madagasikara teto amin'ny faritany Antananarivo. Nisy ny fananganana voamera misana manokana ny famolavolana sy ny fampanarahana toetrandro ny sata mifeny antoko-tiako Madagasikara. Natsangana ihany koa ny voamera fiomanana amin'ny fifidianana izay natao anangonakevitra avy amin'ireo sampana toko timma manerana nosy amoana ny paikady amin'ny fomba hiatriana ny fifidianana. Ny voamera fahatelo dia manomana ny vinam-piarahamonina ampiarin'ny antoko. Ireo mpikatroka timma sy ireo olom-boafidy timma no mandrafitra ireo voamera ireo. Fa satria koa tsika dia manizingizina ny amin'ny hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana sika ary satria tsika efa niomana ny amin'izany ny amin'ny tanterahana ny fifidianana araka ny lalam-panorenana misy eto Madagasikara, ny vinam-piarahamonina izay miainga avy amin'izay ezaka efa natao tamin'ny teo ambany fitarihan'ny Filoha nasionaly Marika Ravalomanana tao anatin'izay 20 taona izay fa indrindra miainga ihany koa mifototra amin'ny zava-misy iaina ny firenena, mifototra amin'ny zava-misy voangona nandritr'ireo Congrès paritra izay no tanterahina tao anatin'izay volana vitsivitsy farany izay. Ny fotoanan'ny Congrès national toy izao nanaovana jeritodika ny lasa ahafahana mpanjina no avy. Atambatra ao antota-kevitra iray ireo hevitra rehetra voangina isam-boamera nandritra ny Congrès ary atolotra ny Filoha mpanorina ny antoko-tiako Madagasikara dia ny Filoha Marika Ravalomanana io antota-kevitra io. Nanomboka omaly ary ny faran'androany Congrès national ny antoko-tiako Madagasikara izay natao teny amin'ny Magoro Tanjombato. Voasolo tena tamin'ity Congrès ity avokoa ireo avy amin'ny faritra manerana nosy. Fotoana ihany koa nitondran'ireo olona ny maharariny tamin'ny Filoha Marika Ravalomanana ity fionana androany ity fanadihadiana. Ny fanabeazana, ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fisianasa, santionana amin'ireo zava-manahirana amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao. Marary ny sambatan'olona sy ny satokantrano. Fiovan'ny fiainana aloha voalohany indrindra dia aleonay dada ihany nitondra ny tany sy ny firenena satria zavatra hitanay mihitsy ny zavatra nefa nentina izy io ary tena nampivoatra ny malagasy rehetrarehetra hatrany amin'ny ambany indrindra. Tena mamono malagasy mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoan'izao, tsy mendrika hitondra intsony izy. Zay aloha ny tena etaetako tsy mety fa raha mbola samy malagasy sika, malagasy ray, malagasy reny mbola tsy fifidianana moa zao fa aleoko miaraka amin'ny tiako Madagasikara fa ino efa nasoa. Za efa mpikambana hatramin'izay tao anatin'io fikambanana io dia raisiko adidiko havana lehibe ny fiatrehako an'ity zavatra androany ity. Ny zavatra andrasako amin'ile zavatra ho avy eto zany dia tena hevitra matotra entina ilaminan'ny vahoaka. Sarotra be le fiainana amin'izao na ny vidim-piainana ny momba ny ankizy rehetra zany dia aloha mitsinjo ny olona atotosa sy havita ny zavatra atao dia izay no anarahana ihany dada Ravalomanana satria raha mbola teo amin'ny toerana izy tsy ohatr'izao mihitsy. Izao lasa izao kapoaka nefa tamin'ny andron'ny dada mbola 300 ary ny kapoaka. Mafy aloha fitadiavana asa amin'izao tsy mitovy ny taloha mihitsy.
mafy tena mafy saka mandeha orinasa ianao tsisy mandray mandeha lavitavitra tsisy mandray asa tselika mba hitahita eny. Avy any Vatomandry zao zay tonga aty hamonjy congrès national ny Tokotiko Madagasikara ary izahay tsy nentoana volana ny ariary fa niato tena zahay délégation avy any Vatomandry ny andrasako anazy voalohany aloha dia nirotsany aloha ny andrasako voalohany nitenenany hoe irotsaka dia raha vao miteny an'izany dia faly aloha za ary faly ny vahoaka ny Vatomandry ary anao zay ampandany anazy. Nijerena ny olana sy izay fomba hamerenana amin'ny fiainana malagasy sy Madagasikara amin'ilony no tanjona tamin'ireo kongresy nataony Antsokotiko Madagasikara. Tamin'ity kongresy nasionaly ity dia bisaika mandidina andro roa alina ny tonga niatrika izany teny Tanjombato. Fenipoka ny toerana natokany ny Antokotimo manaovana ny kongresy ary hita soritra teny amin'ny tarehin'ireo mpizaika ny fanantenana amin'ny anarenana Madagasikara manoloana izao fahantrana lalina iainany tsirairay izao. Afa mihitsy tokoa manko tamin'ny fitaom-pitondran'ny Matroka Ravalomanana izay mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Hoajantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay fa hivatsika lafim-baovao hafa tanteraka isika manodidina ny fampianarana atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miara-mitaintaina amin'ny mpianatra ny Ray aman-dreny. 2 andro mialoha ny fanadina mpanjakana BEPC. Efa tsy mamerindesona intsony ireo mpiadina mba tsy hisiany fikorontanana hoy ireo Ray aman-dreny sy tendra ny mpanao gazety Afitra Sondrebesi Mathieu Princy. Efa tazana tsikelikely mijery ny efitrano hiatrehana ny BEPC ireo mpiadana arahan'ny Ray aman-dreny. Efa misy ireo ivitoerana anatanterahana izany no efa nametraka ny lisitry ny mpiadana isaky ny efitrano ampiasaina. Raha manomboka raha-pitsy kosa no ametrahana izany ho an'ny etsy amin'ny LMA Peflo. Efatra amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana no efa nivonina ny sain'ireo mpianatra, mijanona avokoa ny famerenana manomboka androany. Araha-maseny foana izy amin'ilay fotoana ifoazany amin'ny maraina, ny atoriany amin'ny hariva. Ny tena moa zany amin'ny maraina dia somary mitebiteby ihany fa hatrehana. Miverifie ny anarany sy numéro d'inscription zany nataonay teo. Tsy mandraika etsony aloha dia io hiatrika ny latsinaina. Tsy maintsy atao zany zay mba mifanampy fifanampiana. Dia zay manatitra maka satria izay zany mba anjara andraikitra anjara didy mba entina hikorazena anazy. Ohatrany aloha zao mamerina izy zao androany dia tena hoe aza dia mifonsa loatra satria efa nisy koa ny examen tamin'ny lakamisy zoma mba milalolaloka eo izy dia manoratsoratra eo tsy dia merina be loatra. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, ray sy 5.4 alina ny isan'ny mpiadana voasoratra anarana. Ny 4 faingo 4.7 isanjato ny isan'ny mpiadana raha ampitaina tamin'ny taona 2022. Manatombatra ny sokajy A, mahatratra 8.20 sy 200 alina izy ireo. Ny safidin'ny tenim-pirenena vahiny Alemanina ny 3.20 sy 700, Espaniola kosa ny 7.20 sy 300 ary ny teny anglisy ny 8.20 sy 2 alina. Ho an'ny sokajy be kosa 3.20 sy 703 izy ireo. 5.20 ny mpiadana manana fahasembanana, ankizy lahy 10 taona ny zandriny indrindra, raha 70 taona kosa ny zokiny indrindra. Pejy ny fanatanjahantena manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mpilalao malagasy miangaly ny tennis de table na ny ping pong. Miakatra hatrany lenta ny ropi-katroka hoy ny filohan'ny section n'Antananarivo nandritra ny championnat section n'Analamanga androany tatim-baovao Afitra Sondrebesi Mathieu Princy hatrany. Tonga miatrika ny championnat section Antananarivo avokoa ireo kluba 12 misy eto an-toerana. Ho an'ny androany dia ny par équipe sy ny double ary ny vétéran no natao tetsy Mahamasina. Tanjona napetraka ny section Antananarivo ny tsy maintsy ahavitana ity championnat ity amin'ity taona 2022 ity. Miakatra hatrany ny letan'ny mpikatroka hoy ny fanazavana. Raha mijery nareo amin'ny misy championnat d'Afrique, championnat ny ivelany mandray anjara foana ny gasy na ny eto Madagasikara na ny expat zany dia ambony tsara foana ny niveau antsika eo amin'ny sehatra ny international. Ny tia amin'ny section ny tany ketsa hitilina ireo mpilalao miendrika mety afaka hitondra avy ny voninahim-pirenena. Izy eo tamina misy rafitra ao ny section miangava aty aminay zany ambandrindra dia avy eo ny ao amin'ny ligue Analamanga dia avy eo ny fédération dia amin'ireo championnat telo reo zany no ahitana ny joueur tsirairay sy isongadina ny niveau ny joueur tsirairay sy ahafahana hoe mandefa zay joueur andeha hiatrika championnat ny ivelany ohatr'izay.
tanterana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina ity championnat ho an'ny section Antananarivo eo amin'ny taranja tennis de table ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany anisan'ireo firenena afrikanina mbola anaty korontana sy savorivory politika i Mali amin'izao. Ny sesisesy noho izany ny fandraisana fanapahan-kevitra voatery nataon'ny firenena mikambana hiarovan'ireo sivily izay hiala sibatra voalohany amin'ny ady. Nangataka ny anesorana ireo satroka manga mampandry tany anefa ny fanjakana any antoerana. Zavandriamaefa, Mathieu Prince. Notaperin'ny filakevitra misahana ny fandriam-pahalema manao amin'ny firenena mikambana ny asa fampandritana nataon'ny satroka manga ary Mali nanomboka ho Mali. Haritren'ny bolana eo ny fampidina ireo miaramila ireo na fangatahana fanjakana malianina. Tsy misy asa iandreketan'izy ireo intsony amin'ny resaka politika sy fanaovana fanadihadiana mahakasika ny fampanajana ny zon'olombelona. Any voalohany volana oktobra any dia tsy mahazo miaro sivily intsony ihany koa izy ireo. Manainy mety korontana hafa vokatra ny tsy fisian'ireo miaramila mampandry tany ireo anefa ny firenena mikambana ary indrindra ny fisian'ny Wagner izay mety aka ny toeran'izy ireo afaka enim-bolana. Rehefa 1 miliara ariary isan-taona tetebola lan'ny firenena mikambana tany Mali ary fitoerana 10 no nisy ireo miaramila ny satroka manga. Ny taona 13 sy 14 no efa tany an-toeran'izy ireo mba hiaro ny vahoaka sy hampamary toerana ny toetra ara-politika tao Mali. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity mankasitraka fenanao tany an-tokantrano nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany tolo-mahazatra ao arainao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina ary ny Global News Extraction 2 izay kosa no lohateny horonan-tsary varana eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny tenako tompoko lasy tongvavy mametraka ny mandrapitafa ho amanaraka indray. Veloma tompoko.